Record FM manolotra anao mandritra ty herinandro ity. Olo tiako ny anadahiko. Nosoratany RCS. Halifa Ny volatiana Rajoelso. ilaina zoto Lila olo ravaka ary tsiaro no anome aina ny tantara. nandray feo sy nanatotosa miaro fi. Fahaefatra. Mademoiselle Larnala, mbola manakambara ve ianao? Tsy tompoko. Marina avokoa ireo voalaza rehetra ireo ka tsy hitako intsony izay tokony hanoherako. Rayanina? Ka namaly aza moa tompoko. Ionao ve nareo e? Sainy izay saininareo any fa tsy vakiako loko. Fa monsieur le directeur, mba misy fiangaviana kely ataoko aminao. Tsy haiko Arnala. Tena zava-doza be mihitsy zao ataonareo zao Tsy Rayanina ihany ny fofa hatramin'ny sekoly koa aza. Ka io angely mahiangafiko anao monsieur, mba aza tenena amin'ny papa. Sarotra be zany. Ka alefa sare. Tsy za mihitsy no voa amin'io fa nareo menakavy. Azoko lazaina ho endrika fa ny lalana iny nataony Rayanina iny. Nareo noho izany no voa aminao taonareo satria tato an-tsekoly no niseho ny akata nefa tsy voasakanareo akory. Tato no nahavery ny fahadiovako. Kay le retsy. Chapeau Arnala, tena tiako be ndry. Sankile, mety ikato navetrany ty sekoly ty. Ho akato ny fanjakana ary nareo koa aza mety ho voarizarizany amin'ny fitsarana. Tianareo ve nisehony izany andre matotaleha? Fantatrao tsara fa tsy anaiko moramora an'izao papa raha ho tonga any am-potosofony izao resaka izao. Arnala, kanefa ve dia tsy manenina ny amin'ny zava-bitanao ianao? Na koa ohatra nisy tsindry nataony Rayanina anao? Fa le rangaty ve miporne? Inona moa no tokony hanenena kosa izy ianao? Fanoloana tena ny volonté. Tiako Rayanina ary mamiko iny fotoana iny. Azonareo tazominao tsy amaratelo ny zavatra niseho rehetra teo dia milamintsika. Tsy nisy afa-tsy madame Rova singa surveillant mantsy ny nalala an'izany. Tsy arisidoko mihitsy Arnala. Marantsaina tokoa ianao. Saingy indrisy fa nentinao tamin'ny toerana tsy mindrika azy ny farany hitatsainao. Tsy toy izao mihitsy ny nahafantarako anao. Misaotra amin'ny fahatsapana andre matotaleha. Mino aho fa hiravina treo iny tisatisa iny. Misaotra Talea. Oh my God. Fa inona daholo ilay hitako teo reny Rinala? Tena nefa galy fantsika ianao ty manafy talenta fotsiny. Lasainao mandeha ihany ray. Avelao raha mba fantatrao mantsy ny enatra lolo aviko amin'izao naniditra ao am-pianarana ho sady sahako. Menatra ny fanatrava madame Rova tsy napoisiko ny fifadiany ty tantara ty. Ko raha mba nisy enatra ihany ary any aminao, nahoana no navitananao an'ireny vavabe reny? Ka izay mihitsy ny antony. Ny enatra tsy tondrako ny nanova fihetsiko ohatran'ireny. Tsy za mihitsy ny fanasafanga amin'ny ataleha iny. Zany eny mba misaotranao ihany aloha na dia izany aza. Tiako be mihitsy anie ianao ty. Mba ianao tsy noho ny fitiavana izany fa noho ny tahotra. Nataonao chantage tsy napoiziko ny raketinao tanaty horonan-tsary ny fotoana iny. Tsy tsikarotro loatra mantsy. Saingy indray tsy fantara loatra. Rikoriko tamin'ny zavatra nataonao Rayanina. Manenina sahady fantatro tamin'iny fotoana iny fa tsy tena zanak'ondry ianao fa misandoka. Mety mbola vita zava-doza be noho ireny. Izy. Bravo be. Bravo be ary fa voaistrao ny sarotavako Tsy disy fa tena marani-tsaina tokoa ka ianao ty. Ary manomboka tokoa. Arao tsara ny teniko rehetra fa
melody iray evoakan'ny ekibe sy ny fanondro adalako fotsiny dia ampy amteako anao sy ny olona akaiky anao rehetra. Ny fanapaharana nin'olona tsarina ohatra, iny no anomboako azy. Ary tsoroko aminao fa tsy mbola tapitra treto ny lalao. Ataovy tsaina ihany koa fa fitiavako anao daholo eny nantonga izany. Tsy atoko ve anao zay ihany na dia sao ny ataonao aza be moral larnala. Vao manomboka ny lalao dia fa menomenona sahady ohatran'ireny iny ireny. Mbola ho aiza ny lalany? Izay aloha fa ilozako ianao ka. Nala, eo Nala, ao tsara vendry? Somary marary kely fotsiny lohaka kimaika. Mino fa ampitony azy ny fanafodina alaiko tany amin'ny infirmerie iny. Fa inona mihitsy ke no nisy atao ambroantaly tao nataony ray anina inona tany dry? Tsy nanao ninninao izy dia mangina amin'izay ndry. Sao dia apiditra birao afandroany io koa. Tsy areo efa mitoditodika aty amintsika daholo ny ankizy rehetrarehetra. Ny maso ny madamo lova amin'izany manomboka makarary saina. Ok ary angina rehefa izay mety amindry dia aza akory-tanina ohatran'izao ilay volo fa lasa saribakolo mitolo be ndry. Misaotra besaka meganina. Ahoana? Misy zavatra iangoviako indry tokoa aky rehefa mirafotsika dia mba handraso mahakasika n'inona moka izay? Papanay ilay lasa namitahiraka ny faritra iny fa aleo fa rehefa mirava etsika dia miresaka tsara tsika roa. Eny ary sady tsika koa nge mifampiandro foana Allô? Oui, allô? Bonsoir ndry. Mbola tesitra amiko foana? Bonsoir. Tsy haiko raha ihany izay tokony avalenao sy valiteny koa efa mivinafinainao any sainina. Mbola matahotra foana ve ndry? Tandainga raha ilazany mifanohitra amin'izany. Tisy fanantenanana aminao Yarnala, inona ary ty? Allô, taontsika ohatran'ny tsy nisy renao maly ireny raha mety aminao. Dia manomboka rapitso dia averintsika amin'ny ahotra mihitsy ny kontera-pitiavantsika. Rehefa izay mahafaly ny fonao dia ho atao hatrany. Tsy manatsafidy radio dia raha tsy misy ilanao atsony koa dia tapoha amin'izay ny antso fa miandry any anefitra aminay meganina. Tsy tia andre fanontaniana fahafavany aminy amantsy. Efa ampy ary ny fanontaniana saripaliana marobe efa napetrany tamiko mahakasika antsika ireny. Leo mandainga. Tena masika loatra ndry ry Arnala. Inona ny ilainao fantatro fa misy zavatra tianao angatahana amiko. Tsy ilaina loatra ilay sarisary mpitsaram-belatsy. Marina izany. Misy toerana tiako hianana aminao raha pitsoka mandraisa penina sy taratasy raha be fanadinoana ianao. Misy fanomezana kely tiako atolotra anao izay. Teneny fa miananao fa ahoana koa reto mpitendry lokanga manodidina antsika reto dia ahoana koa ty fehezandreo sy mena tolotra ho aty? Nala, amin'ny fona amindria fantaro fa tsy nety ireny zavatra nataoko tamin'ireny dia nitady fomba nerana ny vadisoko-nge ahy dia izao ny farafatratry ny hery sy ny volam-pelantanako rery piso azafady. Ozy Nala, mbola eto tany vendry izany tsorony tsy vetiny io dia mivaramena be. Fa malesaka amiko koa ngamondry. Ohatray? Tsy izany fa nisy tsy arokena ny serana izay tao andohako. Ie, nanontany andria hoe izy amin'ny zala-mpilalao baskety ireo azo izao mba mahafinaritra ndry raha ohatra ka hoe omena fahafahana isakaiza amindry. Ireo mantsy izao sady bika no endrika. Mbola malaza eto amin'ny sekolintsika daholo koa.
fa nilozandrina ndrevirevy teo fotsiny. Mba hafa koa ankizy amin'ny fanontanianareo izany ka tena tsy nalehan'ny saiko mihitsy izany. Ohatrany tsy fantatro a. Ka tsy izany mantsy ho fa ohatrany tsinjoko mifantoka be amina mpilalao eo akanjo izany ry. Izake izoina esy ka iza koa aky dia hoe izany a fa mba mahafinaritra fotsiny fomba filalaovana. mody ambava tsy mihina fa apotara lila indray ny akambako a. Marina izanyko fa ony koa efa tafiditra ihany moa ilay resam-pitiavana. Ohatra ny ahoana ankizy izany latsa-pity izany. Fa ahoana ry ka lafo angandry. Aza miteniteny foana ry mega. Tsy izany fa nandinika ny olona rehetra manodidina fotsiny aho dia tea maritra an'izany teny izany. Izany ve ka zaho ary le izy aloha tsy voafaritra miteny tokana satria amiko dia tsy asa tanana mahavariana ny vokarin'ilay pahary ilay izy. Marobe ny teny mahalaza azy. Ka le fasy foana fa vonay iano andria ka zaho ary misy fotoana ohatra na dia fantatry indry izao aza fa nofy ihany izy, na dia fantatry indry fa tsy tombona mihitsy aminareo, na dia fantatry indry fa lainga daholo ny momba azy manontolo, na dia fantatry indry ny ditrany, na dia fantatry indry ny farim-piainany sy ny filany, na dia fantatry indry fa tsy ho tia indry izy, na dia fantatry indry fa ho fitia miserana ihany ianareo, na dia fantatry indry fa be dia be tsy voatanisako tsony. Fa zao misy fotoana na dia fantatry indry azy ireo rehetra ireo dia mbola te hitia azy ihany indry, mbola te hikiry anantona ny tontolony ihany, te hahatsapany alalin'ny ratra mandefina azy, te hahatsapany habeny hafaliana manavitra azy, te hanandrana hitsidika ny tontolo filomaniny. Izany ve aky? Ie, izany kiny fa maritako ny atao hoe latsa-pitia. Lalina izany marina. Fa hoana mitady ho latsa-pitia nga hoy ny namako. Tsy haiko fa ohatra nefa misorotra mazava eo amin'ny laoka izany aky ny lalana mitondra ho aminy. Ary na dia misy an'ireo farehetra nolazain'ireo tokoa aza dia mbola te hikiry ihany fantatro fa mihoatra amin'ny mandoro ny fitiavana saingy te hanandrana. Tiako mba ho tsapy eo amin'ny fiainako izany hoe misy piti izany. So mamenke izany fa na dia izany aza tsy ampy andringa aky ny fitiavana tolotry papanaroa. Ny korotana lava ao an-tokantranonay aza fa tsy fidina, izay mahatonga ohatran'izao. Efa navadika mipejy nitondra ny tantaram-piainanay niaraka tamin'iny aky izany variana manaridi amin'ny asany sy ilay olontiany vaovao izy dia sary adinony teo momba. Sainga aloha izany ho any sareriko ny ivony tontolony. Ny Haza Group manolotra ho antsika formation de base en diagnostic automobile sy moto ny 7-20-7-20 jolay ho avy izao ao amin'ny Escantany-Mena. Téléphone 038 65 740 00 038 65 740 00 na ny 033 65 740 00 033 65 740 00. Ho an'Ambatondrazaka kosa ny raika amin'ny 30 jolay mitohy ny voalohany sy faharoan'ny volana aogosta. Mivarotra appareil diagy ihany koa zahay Ie, mivonitsy mivesina ho aly vovo-tsavonina nanaty indrindra ny tindrehetra hatramin'izay saba. Isafidiny tsara safadio ny saosy soja light na dark red river bridge. Orange eo anilanao. Nanolotra ho anao teo ny Tantara eto amin'ny Record FM. Olontiako ny anadahiko. Nosoratany RCS. Halifa Ny volatiana rajoelso ilaina zoto lila olo ravaka ary tsiaro no nanome aina ny tantara. Nandray feo sy nana totosa miaro fi